Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina bambalana no iarabana amintsika amin'izao fotoana anio izao a. Dia faly indray ny tenako a miarabana anareo eto amin'ity andro an'ity a tratran'izao andro anio izao a. Dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Dia matoky sy mino koa fa velon'aina soamantsara tsika ary dia afaka nanome voninahitran'Andriamanitra tamin'ity androany ity ny amin'ny fahavelomantsika. Koa dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra. Dia mahereza daholo a. Raha androany anao vao tonga eto dia faly be zay miarabanao ary teteny anao hoe maretatra amin'ny farany. Fa zaho manokana dia resy lahatra fa tsy kisendrasendra no nahatongavanao eto a. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a amin'ity androany ity. Koa dia tahin'ny tompo a tonga soa. Hiaraka antsika amin'ny adin'iray sasany a adiny roa eo a latsaka eo a. Hihaino hira fampaherezana, hihaino toriteny, hihaino famelabelarana, hivavaka tsika. Tsy mivoaka eto anao raha tsy mahery androany ary matory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina hiarika tontolo andro mahafinaritra raha pitso a ho tahin'ny tompo anetsika tsirairay avy. Dia faly be zay raha tonga eto anao raha vao androany aza mihafahafa fa ndao hiaraka aminay a aza misarasara miditra amin'ny commentaire dia tena hoe atao voatry ny olona efa paketo ianao e. Fa ty a dia tsy mialonjafo ty fandarantsika ty a ny olona rehetrarehetra atsika rehetrarehetra ty. Dia tahin'ny tompo ary mahereza anabavely anahy miary ny aina niditra teto voalohany tonga soa. Tahin'ny tompo manokana ane anabavy aina. Dia Andriamanitra ane hitahany fiainanao a. Dia zay aloha le mba cadeau kely n'izay tafiditra voalohany moa zany dia mba mahazo tsodrano manokana e. Alléluia. Dia tsy Marie-Jo indray androany fa raha anabavy aina. Dia tahin'ny tompo anabavy Marie-Jo a. Dia anabavy Lina artizanay a. Verselina, tahin'ny tompo Erika. Tahin'ny tompo ihany koa Kataka, ny aina Maefasoa, Tsao. Dia ao koa i Lina, Rodine, Zana Monika. Alléluia. Dia iza koa Berthe Sava, Olga Pulcherie, soasoavan'ny tompo. Alléluia. Dia Erika, Rasoelina Nathalie, Soameva, Faliray Ritovo, Malala Rakoto, Mama Valtina, Berthe Sava, Faliray Ritovo, Ando Andry. Alléluia. Tonga soa fandresena fitiavana Geneviève André Mananjara. Elaela nalelo anao zay a. Dia tahin'ny tompo ihany koa i Aimé Manambotsoa, Kotre Camaradin'i Jesosy, Tsiry Amboaramiel, Misfit, Koda Léonie, Elisabeth. Tonga soa daholo a. Isika tsirairay avy Elisa Tsiala, Fity, Nambinitsoa, Zandrikely Rindra, Mampionina. Tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Marie-Jo efa teo. Soameva. Dia Itody Raonisoa, tonga soa Preta. Dia tahin'ny tompo Amboaratsiky, Yama. Neny Yama tonga dia j'adore be dia be sarina fo kely. Be fitiavana izy manao an'io. Tahin'ny tompo iza koa izay mbola tsy narabaiko. Aimé Lovelitina, Koda Léonie. Tonga soa tsika rehetrarehetra. Dia Olga Ranorosoa, Mamy. Tahin'ny tompo ary dia mahereza daholo a. Maharetatra amin'ny farany satria izay no tanjontsika eto a. Dia nareo aharitra hatramin'ny farany a. Aheno ny fampaherezana sy takany idirako teto ny voandro eto amin'ity androany ity. Rolianisa, Iajasika Patitsy, Androlina Suzelle. Tonga soa daholo a. Andao nomero anjatrena andao aloha tsika vavaka hitondra vavaka zao fandaran'ny zao tsika. Andao ampandrotsika ao koa Jean de Lanirina, tahin'ny tompo a. Dia andao ampandrotsika raha Latojo e. Raha Latojo ny vavaka ametraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ary anabavy aina ny toriteny ary ranavavitsika Monique Mariette ny vavaka ho an'ny firenena. Tahin'ny tompo ary raha Latojo anao ny fitenenana. Jesosy pastera dia tain'ny Jesosy tsika rehetrarehetra manatrika ny vavaka fiambenana tonga mavitrika isan'andro isan'andro. Dia hiaraka hivavaka tsika. Ry Andriamanitra aranay eo, misaotra betsaka Andriamanitra. Misaotra satria noho ny fahavelomanay Andriamanitra, noho ny herinay, noho ny
fandaminanao fotoana Andriamanitra dia reto indray anay reto Andriamanitra. Mety misy kivikivy tonga eto fa teninao Andriamanitra ny ampisaka anazy indray. Mety misy marary aza fa ny teninao no ho fahasalamana amin'ny balsamo mavo karazana ho anazy. Ny teninao pahery dia asalama anazy. Andriamanitra tonga eto anay satria te heno indray ny teninao Andriamanitra dia mitenena indray amin'ny alalan'ny mpanomponao. Tendreo ny lelan-dranam-pavaina raha hitondra ny toriteny eo. Pastera Melabelatra Andriamanitra tena hoe ny fanainao masina mihitsy ny ampiteny andreo mpanomponao ireo Andriamanitra dia tena hoe hibaika ty anatinay indray ny afatra anao Andriamanitra. Amelombelona ny fanahinay Andriamanitra, amelombelona ny any anatinay ny Andriamanitra. Sokafo masom-panahinay Andriamanitra fa anay mandray an'izany teninao izany. Omeo fo nofo anay Andriamanitra, sy fo vato rehetrarehetra mety mihaino an'izao Andriamanitra dia ovay fo nofo malemy tsara Andriamanitra. Tena afaka mandray ny teninao indray Andriamanitra amin'ity andro antoany ity. Dia nisokatra ny masom-panahinay Andriamanitra. Dia rakofiny rano Jesosy Kristy masina Andriamanitra ny connexion aminay rehetrarehetra reto ny any amin'ny pastera na ny rehetrarehetra mandray any izay tonga rehetrarehetra eto Andriamanitra. Dia ny mba handeha somatsara ny telefona na mety ordinateur na tsy haiko avy izay ampiasany Andriamanitra. Dia tena hoe handeha ny rano Jesosy Kristy masina hikorina amin'ny fandaharana, hikorina amin'ny connexion, hikorina amin'ny rehetrarehetra, hikorina anatin'ny tsirairay avy any Andriamanitra. Dia tena hoe hanapaka ny any anatinay rehetrarehetra any Andriamanitra. Dia ahatonga anay koa Andriamanitra hifantoka eno an'izao teninao izao. Dia voly sy ny asany rehetra tompo-tenenay tsy hanakely tsy hanapahefana eto Andriamanitra. Didinay amin'ny rano Jesosy Kristy masina mba tena hoe hiafahanay Andriamanitra mihaino zato isan-jato ny teninao indray androany. Enganenay tsisy anelingelina Andriamanitra fa tena hiaina tsara indray amin'ny teninao Andriamanitra. Rarotina Andriamanitra ny teninao indrindra amin'izao farany izao satria tsy fantatray Andriamanitra ny atapahany connexion ka dia mbola misy dia rarotinay Andriamanitra enoana ny teny mamy avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ilay tena tianay ary tsy sasatra no mikolokolo anay, tsy sasatra no eo aminay foana. Dia misaotra raha masina tianay be voninahitra teo anao, fisandratana teo anao Halleluia, amen. Halleluia, misaotra betsaka ny raha totsika eto anatin'izay vavaka izay dia miaraba ny teliralibe ny Zandrina Suzel tonga soanareo fanindra zavin-dramanana. Halleluia. Dia ao ihany koa izay mbola sy narabaiko teo Angela io efa mifoy izy manao an'io dia kataka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Jona tana ihany koa tahiny tompo tsiry amboara-mielona fa ny be zay mety anareo nomboka ny fotoantsika moa zany efa nanomboka ihany fa daholo tsika milohan'ny idirentsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Daholo tsika nao hira anankiray mba manana pira koa tsika dia mba hihaino hiran'ny olona eto tsika. Halleluia. Manana tanjona anankiray mampionina dia nisandratan'ny Andriamanitra ny andriamanitsika. Notsika zany izy zany dia vetsika hitravitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Azakaky ianao mahita n'ity zavatra eto amin'ny lohako ity fa tantarako zavatra kely ianao nampalahelo ny tantarako ity ravana malala. Ary mino fa akasika ny fonao izy ity fa hitanao misy maratra io amin'ny lohako io ngambe. Tsy nisy namona akory fa zahaka ihany nampahorin'ny tenako. Dia tena hoe harivariva teo dia adiniko nijery ny koreta amin'ny atoandrotoandro dia fa hariva teo tadidiko dia andeha hijery boîte aux lettres dia ka boîte aux lettres anay misy hazohazo zay maniry eo dia efa lavalava le branche an'ilay izy dia raha te tsy ho voahelingelina zany dia mihodina avatsy ambadika manokatra lizy ara-dalàna fa maimaika dia avato amin'ilay somary misisika ako no hisikotra n'ilay namoan'ilay izy ozy ianao. Zay aloha hoe ny kamo ihany ny sahirana, kamo ihany ny sasatra dia andeha haka lizy raika ny andro efa maizina be mihitsy eo tokotany dia nisy ohatry ny branche an'ilay neka hazo an'ity neka hazo lohako avy ato izy ianao dia miala niny tonga dia tato amin'ilay rindrina sady le rindrina marokoroko tsara sady somary le rindrina ohatr'izao dia ohatran'ny somary misy rirany zay sady teo amin'ilay marokoroko ny nisy rirany no nidona tamin'ilay rindrina lohako. Nietrena tahak'izay rehetra hatran'ilay branche tato satria mety tsy dia naninona fa narary tena nidona ilay izy fa tena ohatran'ilay zanak'adaly mihitsy hoe tena nody ny sainy mipetraka kely mihitsy aloha niverina mihitsy saiko hoe vavaka fiambenana groupe izay maresy amin'ny folora amboarantsika andon'ny rina berta didiko teo daholo nareo andeha hanao fandaharana ao afa dia
fanina ka tena fanina kely hoe io tsy hitanareo hoe tena naharary a na lela mihitsy le vady aman-janako rehefa ataonao fa tena nanana safidy aho zany na tsy kamo a de avatsy am'le ilany mba mahaka an'le mandeha ara-dalàna fa ny kosikiroko avato le izy a de tratra an'le ohatry ny zava-maniry de taitraka satria maizina de ohatry taitra zao de any amin'ny masoko de nikoropaka fa tonga de any am'le tena voamea ratsiratsy kokoa de fomban-javatra nefa zany satria araka antsika hoe paoly koa ary nisy fotoana tratrana sampony fa za io de tratra fa sao de gaga reo nisy nanentaka io sa nisy naninona fa za ihany misaotra erisatsy ala sasany mo memea ary tadidiko daholo reo meretraiza daholo zay zao mba misy mitomany a tafame koa zany ndao ary izavy le meme teo raha tsy toetra le rindrina soameva izavy no me reny mba mody misy mitomany daholo reny zao mbola misy me tady raiso raisinoty le memea raisinoty daholo io zao nisy elizabeta tena me tena atao nitapoky hitam-pirenena mihitsy a taolana nivy a ndao aro a fa de sasany me ry zany de tena me eo am'le tapo mitsy mba taty sy izay le raha mba taty masy de mody tsy mitodika oatra fa eo a inaro any atao ka siko sparadrave sa mody mitazona loatra hoe de amin'ny fifaliana lehibe raha vanamalala sa hoe mody anao solomaso de ataoko eto fia tena tady hevitra hoe alao hitan'ny olona eo fa de atao anao fa de zay ny zava-nisy fa tena mambahoana ny fiainana fa zao tsika de hiditra ny fandarana tahiny tompontsika rehetrarehetra tsara ny tompo a ndao ary ny salatany Andriamanitra aloha ny raha mampina mihitsy ny atao de valopalitsika ndao ary tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra naso aloha misy tsy mety kely draso aloha azo rehefa misy tsy mety kely a ao ary voninaritsika ny tanjoko a misaotra nareo nampahery a misaotra betsaka ao a misaotra amiraroso raha tsy toetra indrindrina ao ary fa tsisy mivola fa afaka memetsika misy tsara vela tsy moto misy tena hoe mitomaby mihitsy hoe aza mitomany nareo fa loha io raha pitsy de efa sitrana alleloia saotra ny anama Jesosy sy glasy rehefa ne mangatsika koa ny andro afa tsy ela fery hoe baka fiteny vakandrina kely tratrany misy bobo kely tsy maninona zany feno reny taloha feno reny nge reny daholo taloha efa zatra an'ireny tsika tahiny tompo a ndao ary efa tsika miona hitratrany amin'ny tolotentsika orinazy irzay a maka toerana tsaritsika Yeah.
Alleloia, tsy tapaka kosa e. Izy any mety mieritreritra hoe tapaka fa tsy mbola tapaka kosa e. Mandeha tsara, mety tsara, izy any mitety hoe tapaka. Na ny aminao jerena mety misy tsy mety ny connexion, izy any miteny hoe ohatrany tsy ohatrany tapaka. Tsy tapaka zany re. Ny any aminareo any mety misy connexion mety tsy mety fa jereo, alleloia. De misaotra mampino antsika tamin'ireny moa dia tamin'ny taona 2024 ireny natao ireny clip ireny tamin'ny voaka ny album voalohany mampino tsara mba afantarantsika misy olona mantsy tsy eto mahatonga ilay sary ireny efa ratsiratsy DVD ihany izy ireny tamin'izany fa efa tehirizina efa ela loatra dia zay vao natao tanaty YouTube dia ilay ohatrany hoe tsy dia tena mivoaka ilay sary. Efa tsy dia misy mampiasa intsony moa ny CD fa mampino mbola manana CD be dia be fa efa hitanareo amin'ny YouTube rahateo moa izy dia tsy dia misy antony hoe firy anona intsony fa nareo izay mbola manana fijerena VCD ka mila CD manana lecteur ka mila CD mahita ilay sary tsara dia mitenena aminay fa andefasanareo. Tsisy olana ny amin'izany. Eny ary zay ary no ela fa hitrafatra any amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay ary tsika amin'ity androany ity. Ranampaviaina moa no hitondra tenin'Andriamanitra eto androany dia hihaino avy hatrany tsika dia avy eo miverina eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Raha misy mbola tsy narabaiko nefa dia manjary sao dia avianareo fatezitra hoe voadona ve ny lohako dia tena tsy niarabanareo kosa fa vao miarabaiko mihitsy ianareo hitody rahony soa tahiny tompo $100 ihany koa efa narabaiko teo daholo kay efa tsika rehetra ihany kay tsisy hafa niditra intsony tahiny tompo ary tahiny tompo ary anampaviaina anao ny fitenenana dia avy eo miverina eto mieripetratra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Thank Jesosy sika rehetrarehetra dia voninahitra ho an'Andriamanitra mbola ahafahako indray mijoro eto anoloantsika amin'izao alina izao izaran'ny tenin'Andriamanitra dia fankahirezantsika anatin'ity tenin'Andriamanitra anankiray ity entiko akahirezana anao manao hoe tsy hain'olombelona izany fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Izany tenin'Andriamanitra izany hitantsika ao amin'ny Matio 7:20 Matio 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy raha fahitanao hoe ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Alleluia. Indraindray tokoa isika ry havana tonga amina fotoana anankiray, tonga amina situation anankiray, tonga amina zavatra anankiray dia indraindray tsika very hevitra hoe ahoana re Jesosy natafitahako amin'ity, inona re Jesosy ny zavatra tokony ataoko, hoe aiza re Jesosy nahitako famonjeny, inona Jesosy ny tokony ataoko mba hahazoako an'ity zavatra ity. Indraindray tsika mitebiteby, indraindray tsika mitady zavatra lavitra hoe mba tafavoahantsika, mba ahafahantsika mivoaka amin'ny olana. Fa zao ry havana, rehefa tsy mahita vahaolana intsony ianao, mety zavatra tsy hainao atao intsony io, mety hoe aretina, mety hoe aretina tsy azo tranona mihitsy ny tsy hain'ny dokotera intsony ny haiko daholo ny olona. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra aminao androany hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Izany hoe ao amin'Andriamanitra ry havana ny vahaolana ny zavatra rehetrarehetra. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe ny aretina ihany, tsy hoe ny anome volanao ihany, tsy hoe ny anome inonanao ihany fa ny zavatra rehetrarehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia hainy atao. Izany hoe hainy atao ny manome volanao, hainy atao ny manome harinanao, hainy atao ny manome vady anao, hainy atao ny mamaha ny olanao. Raha ozy izy ianao hoe za Jesosy mila vola dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay tompo ny harena sy ny voninahitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra jerentsika izay teny izay, ozy izy hoe aty amiko ny harena sy ny voninahitra, ozy ny harena mateza sy ny fahamarinana. Alleluia. Ao amin'Andriamanitra ry havana no misy harena. Ozy izy ianao hoe mety mila fanasitranana ianao ao anatina aretina ianao amin'izao fotoana izao, marary ianao, mitalaina ianao, sady mety hoe marary ianao, tsy manana vola ianao afaka hanasitrana anao, fa ny tenin'Andriamanitra manao izay manasitrana ny aretina rehetrarehetra. Izany hoe Andriamanitra mbola vahaolana, Andriamanitra mahay manasitrana ny aretinao io. Ozy izy indray kosa ianao hoe za Jesosy mila vady, za Jesosy ahoana Jesosy no mba
mba tian'iny olo iny ianao hoe Jesosy mba omeo anahy le anjarako dia hoy ny ten'Andriamanitra eny manatanteraka izay voatendry ho ahy izy. Aleloia. Ao amin'ny Joba 7:24 manao misy an'izany teny izany hoe eny manatanteraka izay voatendry ho ahy izy. Izany hoe raha vatany dia davinao amin'Andriamanitra, Andriamanitra dia anome anao izay sahaza ho anao, anatanteraka izay voatendry ho anao. Fa aza mikaroka etsy sy eroa ianao ry havana, aza mihetsiketsika etsy sy eroa, aza manao izay zavatra hoe ahafahan'ny olona ity anao na hoe ahafahanao mahita vady na hoe ahafahanao mahazo an'izay ilainao. Fa hozy Andriamanitra hoe izy manatanteraka izay voatendry anao, ka izay voatendry anao ry havana rehefa atolotra ao an'Andriamanitra ny fiainanao, rehefa atolotra ao an'Andriamanitra ny fitokisanao, dia na iza dia voatendry anao dia omena anao zany, na inona voatendry anao dia omena anao zany. Fa tsy hainao atao zany ry havana fa hain'Andriamanitra. Ozy izy kosa ianao mety hoe ozy izy ianao hoe za dia malahelo satria tsisy miraharahana mihitsy, malahelo satria elohan'ny olona, malahelo satria mety hoe mpanoty ianao, mety hoe nanao zavatra tsy nety ianao dia ahilikiliky ny olona, mety hoe tsy omeny olona fatokisana intsony, mety hoe tsy omeny tsy tokisan'ny olona intsony ianao, mety hoe ahilikiliky ny fiarahamonina ianao, ataon'ny olona ambany zavatra ianao satria ozy ny olona hoe olon-dratsy ity. Dia ozy ianao hoe tsisy afaky ny tia anahy intsony, tsisy afaky ny amela heloka anahy intsony, tsisy afaky ny hijery anahy intsony, mety kivy ianao. Fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay mamela ny heloka ao rehetrarehetra, ozy ny ten'Andriamanitra. Izany hoe ao amin'Andriamanitra ry havana mbola misy fitiavana be dia be ho anao, ao amin'Andriamanitra mbola misy toerana ho anao, mbola misy zavatra tian'Andriamanitra omena anao, misy famelan-keloka ao amin'Andriamanitra, ary Jesosy dia mbola miandry anao. Ka na inona fahotanao, na inona fanamelohan-tena ao anatinao ao amin'izao fotoana izao, na zavatra ratsy vitanao vao teo, na omaly, na tsy fantatro, na efa taona maro lasa, mbola manenjika anao foana amin'izao fotoana izao, mety hoe mbola manenjika ny eritreritrao foana amin'izao fotoana izao, dia ataovy an-tsaina hoe ozy Jesosy hoe izay mamela ny heloka ao rehetrarehetra ozy izy. Fa rehefa tonga manantona an'Andriamanitra fotsiny ianao ry havana, rehefa tonga fotsiny ianao miteny hoe miaika Jesosy fa disaka anatrihanao mamindra fo amiko, dia hamindra fo aminao Andriamanitra. Tsy hanilikilika anao Andriamanitra, tsy hanameloka anao Jesosy, tsy hamono anao Jesosy, fa tena handray anao izy, ary tena hanome fitiavana mihoatra ho anao. Izany hoe tsy hain'olombelona zany, olombelona dia mety tsy afaka namela heloka anao eny, fa na dia ny olon-tianao ara, na dia ny ray aman-dreninao ara mety tsy afaka namela heloka anao, fa mety mitana alahelo aminao. Tsy hain'olombelona mamela heloka zavatra tena hoe mafy zany, ohatra hoe namono olona ianao dia hoe hovevelan'iny olona iny heloka hoe ho afaka hoe ho tiavana, mety sarotra amin'olombelona zany. Fa hain'Andriamanitra zany ry havana, Andriamanitra ndao hiazakazaka ao amin'Andriamanitra, fa ao amin'Andriamanitra misy ny zavatra rehetrarehetra. Aleloia. Ozy izy koa ianao hoe tsy manam-piadanana ianao, fa ny ten'Andriamanitra mbola miteny aminao hoe Jehova mehery ny olona, Jehova ahitany olona amin'ny fiadanana. Kivikivy ianao, reradreraka ianao ao amin'Andriamanitra misy hery, ao amin'Andriamanitra misy fiadanana. Ianao mety le olona le mitebiteby lava, ianao mety efa mpanompon'Andriamanitra, ianao mety efa mpizara tenin'Andriamanitra, ianao mety efa manao sitrapon'Andriamanitra, efa manao ny tenanao hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, fa nefa mbola misy zavatra mampiahiahy anao, mbola misy zavatra mampitebiteby ny fonao, mbola misy zavatra tsy mampitombona anao, fa ohatra hoe misy olona anankiray na tsy fantatro ataoko ohatra io fotsiny hoe ao anatina tokantrano ianao dia ianao efa mpanompon'Andriamanitra ianao, fa indraindray ohatra ny vadinao elaela vao tonga dia niahana lasay zary ny vadiko iny, ina ary nataony ihany, na hoe ahoana ary n'izao ny ahoana ary izao, mety tsy manam-piadanana ao anatin'ny fonao, tsy manam-pilamina ao anatin'ny fonao, nefa ianao efa nanolo tena ho an'i Jesosy ihany, efa mpanompon'Andriamanitra ihany ianao, fa tsy manam-piadanana. Fa zao miazaka za malaky amin'Andriamanitra, fa mety hoe variana ianao, fa miazaka za amin'Andriamanitra dia tena atoloro tanteraka anazy ny fiainanao sy ny fonao io, fa izy hanome fiadanana anao, izy hanome hery anao, izy hampitraka anao, ary izy hanome fanantenana vaovao anao ry havana. Aleloia. Tsy vitan'ny herinao zany, tsy vitan'ny heritsainao fotsiny zany za mahavita n'ity, tsy mieritreritra amin'izany mihitsy fa izay ataon'iny ihany, tsy vitanao zany ry havana. Fa kosa nefa rehefa manana ny fanan'Andriamanitra ianao, rehefa Andriamanitra mihitsy no miasa ao anatinao dia maivana aminao zany, tena hiala aminao mitebiteby, satria tsisy dikantsika ry havana, tsisy dikany fanompotsika an'Andriamanitra raha tsika olona tsy manam-piadanana, raha tsika olona mitebiteby lava dia hovoma fotsiny tsika. Fa ndao tena hoe tsy handeha amin'ny herintsika fa handeharaka ny fanan'Andriamanitra, tena hoe Andriamanitra mihitsy no velona atao anatsika, Andriamanitra mihitsy no tantana ny fiainantsika sy tantana ny fotsika sy ny sentimentsika sy ny zavatra rehetrarehetra momba atsika. Dia ho hitanao fa
ilamina ny fianao, hitanao fa tsapa fiadanana ianao, hitanao fa na dia mbola tsy azonao izay zavatra irinao hiazakazahanao, zavatra izay materanao amin'izao fotoana izao io hitanao fa fiadanana izay omeny Jesosy ianao dia tena hoe tsy azonao ampitaina amin'ny zavatra izany, tsy azonao alaina amin'ny olona, tsy azonao alaina amin'ny zavatra, tsy azonao fidim-boly izany fiadanana omeny Jesosy ianao izany. Fa izao ndao sika anantona an'Andriamanitra fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetrarehetra, Andriamanitra mivahaola antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, na inona ho azy zavatra aretina mahazo anao, na inona zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao na aretina ranofo izany, na aretina ara-panahy izany ozy ianao hoe mangatsiatsika ianao amin'izao fotoana izao, andao hiazakazaka aingana amin'Andriamanitra, andao hangataka aingana ny fanahin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mbola manana be dia be omena asika, ny fanahiny dia tena hoe omena an'izay mila, omena an'izay mangataka, ary Andriamanitra dia miseho amin'izay mila anazy. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa aza variana miazakazaka koa amin'io valim-bavaka io, aza variana koa mijery an'io olanao io hoe mety hoe ozy ianao hoe tena hoe io olanao io foana ny ao anatin'ny sainao, io zavatra anankiray io foana ny manahiranao hoe ahoana Jesosy nazahoaka an'ity zavatra ity, dia mety hoe io foana ny manahirana ny sainao ao, io foana ny azakazahanao etsero, io foana no tetavanao vahaolana. Fa izao ry havana manoro-hevitra anao izany androany andaosika aloha hikasaka ny fahamarin'Andriamanitra, andaosika andeha mahitsy ao anaty an'Andriamanitra, andaosika hanao ny sitrapon'Andriamanitra, andaosika hanompo an'Andriamanitra, fa ny valim-bavaka io dia valim-bavaka no anatiny anao, tahaka ny Estera ry havana. Estera dia olona nahitsy teo anaty an'Andriamanitra, tsy fantatr'olona izany Estera izany teo amin'ny fiarahamonina, tsy nanao hetsika goavana izany Estera izany teo amin'ny fiarahamonina hoe misehoseho etsero hoe mijejojejo etsero mba ahazahoana zavatra, na hoe nanao izay zavatra farahelo mba ahazahoana zavatra, fa ny valim-bavaka ry havana no nitady anazy, ny valim-bavaka ry havana no nankakeliny any Estera no nahatonga anazy vadina mpanjaka, tsy izy mihitsy no nitady, tsy izy mihitsy no nikarikarika hoe za hitady an'ity na hoe aty azo an'ity, fa ny valim-bavaka no nankanazy ankeliny tao aminazy mba ho vadina mpanjaka. Dia tahaka izany koa ianao, azainao mihitsy ny hazakazaka amin'io valim-bavaka io fa andao raha hiazakazaka ihany tsika dia andao hiazakazaka ao amin'Andriamanitra, fa ny valim-bavaka no andondona amin'ny varavaranao, ny valim-bavaka ry havana no ankakeliny anao fa andao tsika dia hoe mankakelina hoe zavatra ratsy, fa tena hoe ny valim-bavaka no andondona ao aminao, ny valim-bavaka no ny fitahiana no andondom-baravarana anao ry havana, raha toka ka apetratsika amin'Andriamanitra ny fitokisantsika, raha toka ka Andriamanitra no ataontsika aloha laharana amin'ny zavatra rehetrarehetra, raha toka ka manompo an'Andriamanitra sika dia ny valim-bavaka izany dia manaraka fotsiny ihany izany, kadô fotsiny ihany izany, fa andao anompo an'Andriamanitra, andao tena atoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra misy, ary anana faharetana amin'ny fanompona, anana faharetana ny zavatra rehetrarehetra, fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra tompon'ny fotoana, ary Andriamanitra mahafantatra ny zavatra izay mahasoa antsika, manome ny zavatra ilaintsika amin'ny fotoanany. Mety tsy azonao io zavatra raha io androany, fa ozy Andriamanitra hoe mbola tsy androany aloha fa mety rapitsy, mety raha afakapitsy, mety mbola amin'ny herintaona, mety mbola amin'ny roa taona, tsy fantatrao, fa matoky fotsiny ianao hoe amin'ny fotoana izay tena ilaivanao an'io zavatra io, hitan'Andriamanitra hoe eto ny fotoana mahasoa anao, dia omen'Andriamanitra anao io, fa manana faharetana, manompo an'Andriamanitra, mandehana amin'ny fahamarinana, dia aza manahy, aza mitebiteby izany ianao, fa izay atao fotsiny hoe izay mitranga eo Jesosy fa matoa ity zavatra ity mitranga androany, dia izay izany ny lalana hitondranao anahy, izay izany ny lalana hanefenao anahy, fa za atoky anao tena hoe za atoky anao foana Jesosy na inona lalana hitondranao anahy. Dia taddio izay teny izay hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra, tsy hainao atao io, tsy hainao manova ny situation anao, tsy hainao manova olona, tsy hainao tsy haiko hoe inona, tsy hainao izany fa hain'Andriamanitra zavatra angatahanao io, dia mivavaha manana finoana rehefa mangataka tsika dia angataka hoe angataka amin'ny finoana, rehefa mangataka tsika dia angataka hoe angataka amin'ny finoana sy amin'ny paharetana, fa tsy hoe angataka fotsiny satria haintsika ny tena Andriamanitra hoe na inona zavatra angatahantsika dia ho azontsika izany, indray tenentsika fotsiny izany, fa misy koa nefa hoe izay angatahantsika na inona amin'ny finoana sy amin'ny fivavahana, izany hoe mila fotoana, mila mivavaka tsika, mila manana finoana tsika raha ohatra ka mangataka zavatra iray. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'izany teny izany, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetrarehetra, Andriamanitra afaky ny hanome zavatra ilainao fa andao atoky anazy. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra. Alleloia, mankasitraka ny anam-pahaviantsika tao anatin'izany toroteny tena miaina. Alleloia. Izy tapaka kely moa le sary
dia fa ny teny kosa nefa tsy tapaka fa voateniny hatramin'ny farany. Asarakoto malala tahiny tompo Andonirina Suzelle Noélie Fanto tahiny tompo daholo izay mbola tsy narabeky teo. Halleloia. Dia tonga soa Anova Rosaine, halleloia. Isy fijona vavolombelona finaritra be ao arindrina kely ao efa aty aminay moa izy efa fijona vavolombelona fa ho anareo tsirairay avy miandry kely isika, halleloia. Isy fijona vavolombelona finaritra mizatra mitranga iravana ambadimbadika eo fa isika moa tsy dia tena reny ny andanitsika andro be dia be fa misy Andriamanitra miasa eto, halleloia. Ho an'Andriamanitra mivoninahitra misaotra betsaka nabaviaina mahery zay tena mientanentana mihitsy anatin'ilay toriteny tsisy fotoana maty mihitsy fa miteny foana izy tena misosasosa tsara, mahafinaritra. Mankasitraka dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao dia Andriamanitra mahalifitia raha nabaviaina dia tahian' Jesosy ianao. Tonga fa amin'ny ambony indrindra ampiasain'Andriamanitra foana amin'ny androm-piainanao manontolo dia aza miala aminy aza miemotra mandrakizay fa ilain'Andriamanitra ianao. Misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa mankasitraka azy fa rehefa mifankasitrahana ataonao rehetra eny dia mampahery azy handrosoany bebe kokoa ao aorianao, halleloia. Dia misaotra anareo dia mandrosoa ihany koa ianareo tsirairay avy. Misaotra ny misy fity hitako ilay torohevitra atao hoe asivy tantely ilay izy. Tena efa tokony asiana tantely mihitsy fa ny olana mbola nafandarana satria ilay tantely atao hoe dia tsy maintsy eo dia vao mety hampimebe raha hitanareo hoe misy tantely eo mety rotsaka ho azy ny tantely fa misaotra anao mitorehitra tena asiana tantely mihitsy rehefa avy eo dia amin'izay rapitra efa tsara tarehy tsara mihitsy miaraka aminareo eto indray, halleloia. Mankasitraka dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Izay ny afatra iaina androany anabaviaina tsy hainao io fa hain'Andriamanitra. Za koa tena aminao fa tsy hainao io fa hain'Andriamanitra. Ary raha ny zavatra haintsika voaisa fa ny zavatra tsy haintsika tsy voaisa. Tsy voaisa ho ny zavatra tsy haintsika. Ny zavatra haintsika mety voaisa ihany, mety tsy voaisa ihany koa fa azo antoka fa ny zavatra tsy haintsika betsaka lavitra. Mahay manidina ve tsika? Tsy mahay manidina tsika. Mahay manjavona? Tsy mahay manjavona tsika. Fa nisy lehilahy zay tamin'ny taloha tadinareo ve izany hoe Rainy Voanjo mpangalatra nalaza be eto Madagasikara, nahay nanjavona izy dia nahay nivadika biby kely izy dia nitazoma atao amin'ny violent tao tsara lalàna izy dia tsy hita intsony satria izy tena efa nanao pacte amin'ny Satana mihitsy ny Rainy Voanjo. Izy avy nahay hoe nisy Rainy Voanjo zany ry aina aloha mbola tsy teraka tamin'izany ry Tojo ry Jonathan ry Misfit fa tena nisy zany Rainy Voanjo zany, tena nisy zany. Izy koa misy mpangalatra anankiray nalaza be eto Madagasikara tena tsy hita ry zareo. Dia na zany zao efa mitombona. Tena nisy Rainy Voanjo ka, tena nisy Rainy Voanjo, tena nisy zany Rainy Voanjo zany. Voatazona tao amin'ny violent zany fa tonga dia tsy hita. Misy moa zany zokitody eo, tena nisy zany Rainy Voanjo zany. Misy anankiray izay koa ry izy moa ilay teny ankazo tokana tamin'izany, mbola kely zay tamin'izany teny ankazo tokana izy nitratra fa matetika izy mivadibadika tarehy be. Dia mivadika saka ohatrohatr'izay ilay izy ka ny olona rehefa manao mazinoara nge manao pacte amin'ny Satana dia afaka mahavita zavatra ohatr'ireny mivadibadika ohatr'ireny. Misy olona rehefa mahay mivadika bibilava ho azy sisa mihitsy, mivadika ramanavy tena misy zany. Fa na dia ireny koa aza dia mbola misy zavatra be dia be tsy hain'ireny. Ary fantatsika tsara fa ny devoly mahay zavatra fa voafetra koa ny hainy. Fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Rehetrarehetra ho ninona rehetrarehetra hain'Andriamanitra toa. Vakitsika izay teny izay fa hifampahery tsika amin'ity androany ity.
lioka Matio azafady za koa nehetrehitra ohatran'izany zavatra teneneny zany hoe raha iny izy moky moa misy tanalahy tampoka tonga de maka anazy ohatra de ahoana reny fomba fisehoany fa mety efa tsy zay raha ny voanjo efa nisy de maty izy moa nisy anankiray zay fa andraso rehefa tadidiko eto de teneniko anareo fa zany koa tena tsy mety azon'ny polisy mihitsy zany no niody gasy nalaza be tao Antananarivo zany mpanendaka zany teo akazo tokana teo izy nitratra tamin'izany fotoana zany tsy haiko raha misy mahatadidy an'izay anaran'izay mpangalatra hoe ohatrohatry ny hoe Madimax zay moa sa izy ohatrohatr'izay le izy fa tsy tadidiko intsony tsy tadidiko misy anaran'izay izy fa tsy tadidiko zay fa raha misy olona efa lehibehibe eto ka raha mba mahatadidy de tena hoe fa tsy zava-dehibe moa zany fa mba hitenenantsika fotsiny hoe misy zavatra vitan'ny olombelona de misy zavatra zay vitan'ny hery hafa ambon'ny olombelona ny olombelona anankiray manana pouvoir reny zany de misy zavatra vitany mihoatra noho ny olombelona tsotra be dia be ny olona manao an'izany mandeha matory anaty fasana any de misotro rà any de manao pacte amin'ny satana de mahavita zavatra vita be tsindromany azy eto de mivoaka eto fa tsy maty hitsahana amin'ny tomobila tsy maty zany misy manao an'izany tena nisy zany ka tena nisy zany mpangalatra ny teneniko anareo zany ka tena nisy zany tany olona Bob Scarter indray tsy hovadika an'izany fa tsy tratra fotsiny fa misy le ray ny voanjo zany tena mpangalatra tena nisy ka tena nisy zany anontany ny ray aman-drenareo atseninareo zany tao zay mipetraka tao Antananarivo na hafantatra zany ray ny voanjo zany tena nisy zany etiny ilazana amintsika hoe raha mahay zavatra folo tsika de rehefa misy hery teny aloha herin'ny maizina de mahavita zavatra mihoatra mety hoe be ohatr'ireny olona rehetra amin'ny teny reny hoe io zao tery ralobena mahafantatra ray ny voanjo tena iray nitarika maly io tena nisy ray ny voanjo tena marina zany za tsy mandainga aminareo tena nisy zany ray ny voanjo manjavona tampoka toa de tsy zany tao amin'ny violon tao Tsaralalana io mihitsy zany ray ny voanjo zany tena voatazona tao fa tonga de tsy hita vaina ny selule efa tsy atsony de misy ny zavatra hay rehefa misy manatombo ny hery ao anaty misy hoe manao an'ireny mpanao magie maro reny hitanareo tsara reny hoe tena miditra avy eto amin'ny misy mpanao kung-fu nalaza be zao tao Madagasikara taloha mahavita hoe tonga de hitany ao ambadiky io rindrina io aloha tsy hanonona anarana intsony tonga de hitany hoe ao ambadiky io rindrina io misy olona hitany de manao méditation izy de fantany ao ambadiky io rindrina io misy olona tonga de hitany zay ao ambadiky mahita mihoatra an'izany zany misy fotoana izy rehefa mandeha any Analakely tena nisy daholo zany tantara teneniko anareo zany koa de manenjika mpangalatra sy ny sisa izy de mpangalatra io tonga de jereny fotsiny de safotra nisy zany mbola kely pititinikely zay tamin'izany fa zay limbo avao moa mbola kely ankizy lahy kely limbo avao kely de tena zany mpanao kung-fu malaza be zay izy de misy hery ambony de misy zavatra hay izay tsy hain'ny olona tsotra fa zany rehetrarehetra zany mbola voafetra Matio ifampaheritsika andreo fa maharety ianao hatramin'ny farany alleloia Matio 9:25 Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy hain'olona zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra inona moa io zavatra io tena tsy hain'olona tokoa io zavatra niresahana teo io tsy hain'Andriamanitra tsy hain'olona inona le izy amin'ny 2:20 zao le izy ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra no idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra
raha meva hiditra amin'ny vody fanjaitra, izy ary mahay an'izany ary e. Ndahoary tsy kijery am'izay izy ary ny afaka mahay an'izany e. Ny devoly ve mahay an'izany? Tena tsy hainy zany. Eo aloha de efa zavatra ngeza be mihitsy. Moramora kokoa amin'ny rameva niditra vody fanjaitra no hiditra amin'ny hidira manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De tena nanontany ny mpianatra izy andray moa zany ny azo vonjena intsony, tsisy azo vonjena intsony ke zany e. Toy Jesosy hoe tsy hain'ny olona zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Voalohany indrindra aloha hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, devoly tsy mahay miditra an-tsony, de efa tsy hainy aloha zany. Isika afaka hiditra any, de tsy vitantsika zany, fa vitan'Andriamanitra. Raha miankina amin'Andriamanitra tsika de tsy vitantsika ny makany, fa vitan'Andriamanitra mampiditra atsika any. Halleloia. Ary betsaka ny olona tao am-baiboly no vaky vava sy ny aiky any teny hoe tena tsy vitako io fa vitan'Andriamanitra. Betsaka ny olona ny aiky. Voalohany amin'izany mpivady efa antitra be, tsisy tsy nahalala an'izany i Abrahama sy Sara. Fa tonga de vaky vava hoe tsy hainay atao zany e. Genesis 12 misy an'izany tantara zany. Genesis 12 andiny 14. Halleluia. Amen. Izy zao zany ara-pahainana Mpavomarizo zany malala rakoto. De sady toy ao soa mihitsy ny nanabavy malala. Rehefa malala raha teo. De misaotra anareo aloha efa mandray olona vaovao foana nareo mety misy hitako fa de efa taritany Marizo de efa hitako akory ny anabavy lenahy efa miteny koa tonga soa. Aza dinareo mihitsy mandray an'ireny olona vaovao tonga ireny de lazao aminy fa tia azy Jesosy. To vitan'ny olona fa mahay mandray olona tsika eto. Halleluia. Misaotra anareo rehetra rehetra. Genesis 12 andiny 14, 17. Teto de nisy zavatra nitranga ohatr' zao. Ndreka vakitsika ny Genesis 12 andiny 17 ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana nomeme Sara ka no hoe hiteraka tokoa va azy efa antro zao? Fa moa misy zafa-makaka zay tsy hain'i Jehovah tsy hain'i Jehovah fa amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao hiverina aminao ary sarahana zanakalahy. Teto tena Andriamanitra tena teny tamin'izy mivady. Fa maninona nareo nomeme? Ny zavatra rehefa mampime de misy antony anankiroa. Na izy tena mampime, na izy farak'izay tena tsy mampime. De mampime. Azonareo ve zany? Arao tsara. Mampime zavatra anankiray raha hoe mampime izy de mampime mampime. Fa misy zavatra indray mampime rehefa tena zavatra tena tsy mampime mihitsy vao mety. Tokony izy vao me zany atezitra izy de vao me anao am'izay. Marina zany sady iso? Marina zany. Ka teto tsy hoe mampime zany hoe hiteraka ianao hiteraka tsy zay le izy. Zay le izy. Hiteraka anirinifo ny akoho. Anirinifo ny akoho. Zay le izy. Tsy hoe mampime ary anifo mba misy nifo ny akoho. Fa fantatro mihitsy zay ke le araka le tentsika. Aza de mampime rena. Le mampime io tsy hoe mampime olona. Miteniteny foana izy manao zay miteny zavatra. Sariny eny zao tena mba tena ho miliardaire tsika roa afaka herintaona. Aza mampime rery-dada. Mampime izy zay tsisy anatena miliardaire zany mihitsy. Tsy manantena an'izany izy manao io. Afony kely zany de izy mantsy bady. Zariny eny tena hitsoratra anarana anao basikety. Sady mampime rery-dada basy.
izy amin'io tsy mome fa tena vome mahasorena ary le izy azonareo mety hoe mety sazoka fa tsy hoe mety sazoka ihany koa nefany fa ohatratra n'le tenen'ny Androniana sy Zela no somary mety mitovitovy kokoa tany tompo loha Justine Lova sy izy koa mbola tsy narabaiko teo me maneso hoe ianao hiteraka ianao nefa zao efa tsy hiteraka 70 taona momba tsy mbola niteraka hatramin'izay niainany fa hiteraka eny ohatr'zay zao ny teny hiteraka ony zay misy maza tenenao zareo tsara zao ny tenenina andiny fasivy ary izy telo lahy tamin'ny Abrahama izy fa tsara vadinao izy indro ao anday izy ary izy iverina aminao tokoa raha votonao zao ary indro alina zazalasa raha vadinao de Abrahama zany tena nieno hitanao tena nieno Abrahama raha vakitsika ny Romanina ny amin'ny Romanina misy an'io teny io jerenge ty Romanina ty ahitanao ny fihetsika Abrahama hoe nanona fandraisan'ny Abrahama zany nandraisan'ny Abrahama zany te ny Abrahama tsy nome ny Abrahama indray tsy nitsika zay tenen'ny niaina maheno soa io mihitsy ianao heritaona teo ambofandrina de teniny olona afaka levoranao ohatr'izao ange mitsangany teo izy ianao amen tsy mino anao manao an'izay azo manao an'izay any amin'ny Romanina toko fa efatra andiny fa 17 nge vakitsika zao ny fihetsika Abrahama araka ny voasoratra eny nataoko rain'ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninony de Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy alleloia tsika ho asambatra manan'Andriamanitra ohatran'io ny Andriamanitsika ny Andriamanitsika irery andry no afaka miantso ny tsy misy ohatry ny misy hoe zavatra tsy misy fa teneny hoe misy alleloia amen revana izy ny olona afaka miantso zavatra tsy misy de misy hoe tsy misy nefa misy to de anao de antso hoe Isaka nefa tsisy Isaka koa reo izy ny afaka anao an'izany tsisy na ray ary fa Andriamanitra afaka miantso zavatra tsy misy efa ataony misy eo alleloia izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy an'Andriamanitra zany efa ataony ohatry ny misy sahady ny zanak'ry zareo fa miandry heritaona fotsiny sisa iza ho any Andriamanitra afaka manao an'izany raha misy Andriamanitra afaka manao an'izany de tena miaika ary zany ny rehareako itoriko teny ito isan'andro fa za manan'Andriamanitra tsy misy oatra azy fa nenay ny Andriamanitra zavatra tsy misy atsony misy alleloia so raha teo amin'ny baibolinao mario amin'ny baibolinao mihitsy io finge ny Andriamanitra ny tamin'ny fiainanao hatramin'izay tsy misy daholo zao zavatra teo aminao zao fa mbola tsy niainan'io anao de fa natsoin'Andriamanitra misy io alleloia misy olona zao bokany trosa efa tsoin'Andriamanitra olona afaka ianao am'izao fotoana zao zao anao mbola bokany trosa fa raha mino ianao de hitanao ny voninahitry'Andriamanitra efa tsoin'Andriamanitra olona afaka tsy bokany trosa ianao am'izao tsika miteny zao ny anaranao io zao na mety anaovan'olona surnom bokany trosa pisiloko tsy fantatro fa ny anaranao am'izao tsika miteny zao efa tsoin'Andriamanitra anarana hafa zay mbola tsy fantatro akory anarana hafa mbola voafatitra ianao zao fa ny anaranao efa tsoin'Andriamanitra olona afaka ianao halleloia Andriamanitra miantso ny tsy misy ataony ohatry ny efa misy alleloia ary rehefa tena ataony ohatry misy de tena izy izy zay mba sikanana ny fonananan'ny Abrahama revana rain'ny mino alleloia amen izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy ary na de efa tsy nisy nanantenana azy aza de nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenen'ny mino firenena maro araka ny volaza hoe ho tahaka izany ny taranakao io nge rahavana mbola tsy nisy le izy de efa tenandroanitra jereo vo mikitany
eny amin'ny lanitra raha voisanao reo de voisanao ny zanakao ny taranakao fa Abrahama ny inao tsara hoy ten'Andriamanitra ary satria tsy mba nalemy finoana izy Abrahama io de nihevitra ny tenin'izay efa ohatry ny maty satria efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara de Abrahama efa mieritreritra hoe maty lefa tsy miexista tsony fa nino ihany izy hoe mbola izy zany ary Sara efa maty ny kibony fa maty ny kibo efa tsy zany tena teneko anao fa misy olona fantatra nesorina ny tranon-jazany nisy aretina ny tranon-jazany de nesorina ny tranon-jazany de zany olo zany zao mandrakizay tsy afaka hiteraka tsony de Sara ngery avany efa ohatry zany fa saingy tamin'izany fotsiny tsisy dokotera afaka nanala io tranon-jaza efa tsy nisy nilana azy tsony 70 taona tsy nanao ninninona ve raha na tsy atao inona tsony tsisy nilana ny tranon-jazany Sara tsony de fa Andriamanitra mbola nila izy Andriamanitra hoe io tranon-jaza io tranon-jaza ny reniny maro halleloia fa Sara tompony izy nietrehitra tsy inona tsony de mezy fantany angeny toe-batany fantatrao angeny toe-batanao hoe nao io de mbola hibata-poahana 120 kilo nefa fantatrao zao fa so misy ranona 15 kilo ary sala mivoan'iny ianao mitondra azy maka iny impiry fantatrao ny toe-batanao ianao hoe mbola hibata vary 20 kilo sa zao hoe mahita fa sora rano ray soary sahirana fivavahana reo tena ajanondry lalala ajanondry lalala ohatra tsy zaka amin'olona izy fa fivavahana fa misy fetrany angery lalala eny ianao sy fetrany fa nay tsy asiana fetrany satria ny Andriamanitra tsisy fetrany halleloia maty aza natsangana io maty efa nalevon'ny olona satria nen'ny olona voafetra fa tsisy fofinaina tsony tsy midoboka tsony foa tsisy palpitation tsony tsisy ninina tsony tsongotsongoy so andevim-belona rehefa tsisy zay de andao alevina hatria mivitany olona fa ny anay ny Andriamanitra ny tsika ny Andriamanitsika efa fasana efa midy azy mbola sena voaina iza ny Andriamanitra mahavita an'izany asevo mijoro eo zay Andriamanitra mahavita an'izany hoe olona efa anaty fasana fa voaina ny fasana fa misy olona miteny ao misy olona maheno ao iza hoa halleloia ary fa izao na de teo aza ny fahafatesan'ny kibony Sara nateo raha fieritretan'ny Abrahama zany efa olona efa tokony ho faty efa 100 taona andiny 20 mba mario amin'ny baibolinao ary ty tiako ananantsika rehetrarehetra ary tsy nihanahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra n'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy de hainy atao de nisainy fahamarinana zany ry havana natoky indrindra halleloia misy olona misy zavatra ataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay matoky indrindra eto androany mila matoky indrindra ianao halleloia fa tsisy zavatra zay tsy hain'Andriamanitra atao ary zay nolazainy de hainy atao fa ianao mila matoky indrindra fa Sara tsy natoky indrindra verenantsika rehefa teny teo i Abrahama tena niaino tsara amin'ny heritaona ohatr'izao izy hoe iverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao ary anona zazalasa raha vadinao de teo i Abrahama zany amen amin'ny heritaona ohatr'izao mety nantany mihitsy raha andro iny de volan'iny halleloia zany ny finoana amin'ny heritaona ohatr'izao azoko mamarihana kely amin'ny calendrier very anjely azafady fa so de adiniko mantsy fa mino izy manao an'io halleloia fa sarana an'iny ary saraka maheno ihany tao ambadika tao ka tantrano lay zany mantsy miteny ato de eno ny ato tsy azo atao ny mifosafosa tam'izany am'fosy ianao tsy mety fa vao misy feo inonzany tenenareo zany
ianareo ihany eoko dao nge teninareo ato zany am'tranolay fa tam'izany raha miresaka ka ny anjely tsy teny mora mihitsy ka feo any anjely zany i Abrahama amin'ny heritaona tahak'izao teo avy de hananjana eny ny saratsara mihitsy i Abrahama mety moramora ihany no anjely heritaona efa ian'ny Sara vehivavy koa ianao ihany ohatry ny elefanta kely rehefa eniny daholo zay dina nataony ary Sara i Abrahama Sara de efa samy zokila ka nandroso tanterana ary efa nitsara tamin'ny fomba behivavy Sara 12 ary Sara de niome anakapokany hoe mbola nana faninana be jireo rehefa tratratro ty zao de jereko Abrahama sady efa antrako toboka aninona tsy io hoe meme i Abrahama no mijoro tsara miresaka amin'ny anjely jere Saravla mameno anjely amin'ny heritany ohatr'izao de finoana ravako se ohatr'izany ny teneniny Sara tratra tampoka mengy anao meme anao fa manino anao ny meme ho Jehovah fa nga misy zavatra mahakakazy tsy haiko Sara amin'ny fotoan'andro anio hitanao tsara fa iverina aminao de anona zazalahy ianao te Saravina tsy mime zany savoa raha mime tsy mime zany mihitsy ahako zavy Andriamanitra de me amin'ny zavatra ohatr'izany ko raha tsy de efa vehivavy tsy inona efa izy meme ko raha tsy de hoe vehivavy tena hoe inona mihitsy haiko zany ve de imezako be de be ny loatra zany me zao izy rehefa tena tratra eo amin'ny menao tsy me aho haizary savoara nisy tsisy me zany mihitsy reo koa de manendrikenika aza de mitsaratsara olo loatra zany ny Jehovah fa tsy me zany zava volombelona amin'ny tenako tsy me izy Jehovah tsy fa ny me mihitsy ianao atonga azy ny me tsy hoe izy meme nijery olona mampime fa nampime misy nge raha zavatra efa mampime anao fotsiny sisy fa za koa mbola teteny aminao aza mime tsy aza mime am'le faly fa aza meme tahaka ny Sara fa tsisy zava-mahakaka zay tsy hain'Andriamanitra atao i Joba nge raha teniteny any amin'ny Joba 2:12 andininy 2 i Joba rehefa avy nandalo ny toko voalohany hatrany amin'ny toko 170 tsisy afa-tsy teny marary nandresy lahatra ny olona niezaka mijoro na mihetsy ny azo ny olona ny aretina nazo azy efa manginy fotsiny ny fahavoazana nazo azy efa manginy fotsiny any amin'ny Joba 2:12 ny Soramany de niteny farany nataony Joba sy nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana indray zao mba tenin'ny Joba ry havana Joba namaly an'i Jehovah ka nanao hoe fantatro halleloia fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy misy azo ferana ny fisainanao hitanao ry havana ny olona rehetrarehetra tsy nieritreritra ny Joba ho tafariny zany intsony fa Joba de nieritreritra fa mbola ho tafariny satria Joba niakina tamin'Andriamanitra ary niteny nanao hoe Andriamanitra tsy mampino tsony io tsy mampino anaty tsony zao fiainana ny olona tsy mino an'izao tsony fa za kosa mino fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao ile teneko anao tamin'ny voalohany tsy azotsika ferana ny vitatsika azotsika ferana voafetra farak'izay kely natapaizana taky ny ahoantsika tena voafetra ho an'ny azotsika tao voafetra
Ampiarako commentaire ny tsiry sy aina giaty. Mampime ny mijery ny commentaire anareo. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainana. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana e? Ka de laza zay tsy fantatro a de zavamahagaga loatra amiko zay tsy takatry ny saiko. Halleloja. Ny aiky Jehova, ny aiky hoe fantatro fa mbola azonao atao manangana an'ity fiainana. Bitibe ny aiky to amin'ny Baiboly. Jeremia ke ny aiky. Jeremia, any Jeremia 4:13. Tena ny aiky. Andriamanitra ny teny hoe ao arinao a. Nasian'Andriamanitra vitany teo Israely i Jeremia izay efa tany ngazana. Nga mbola ny andro kany mampimena io. Tsy maninona io. Izao ny ten'Andriamanitra. Izao ny laza 9:12. Izao ny lazainy Jehovah tompony maro Andriamanitra Israely, mbola hisy trano sa ary tany mboaloboka ho vidiana indray a eto amin'ity tany ity. Tany efa ngazana efa tsisy ninina intsony. Efa tany lao. Efa le tany ilozan'ny olona tsisy mipetraka intsony. Fa zao ny tenin'ny Jeremia any amin'ny 17:10. Indrisy Jehovah. Indrisy Jehovah Tompo. Indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandranao nainditra ary tsy misy zavamahagaga zay tsy hainao. Nandroso nividy ny tany teo amin'ny tany ngazana tsy misy ninina satria fantany fa rehefa Andriamanitra miteny hoe mividiana tany fa ho atsangako indray io tanàna io, mbola hisy voaloboka eo, mbola hisy aviavy eo, mbola hisy ny rehetrarehetra eo, mbola hisy olona eo. Halleluja. Amen. Tsy mampino zany rehefa mijery an'le tany ngazana tamin'izany. Fa rehefa Andriamanitra miteny de matateraka. Ary inona zavatra tsy hain'Andriamanitra tao? Ty tany ty aza reo na tsisy endriny sady foana misy an'izao rehetra hitantsika zao. Ko tanàna rava ve tsy atsangan'Andriamanitra? Fiainanao io tsisy ninina ny deparana io. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe nitanjaka tsika ny anatiny an-kibon'ny neny. Na tonga amin'ny fiainanao ohatr'izao. Raha mandalo ady ianao, mety mandalo fietrena ianao, mety mandalo faharavana ny fiainanao amin'izao fotoana hitenenantsika izao. Raha hain'Andriamanitra na tonga anao na de tonga eto manana telefônina misy connexion azy. Ahoana tsy hain'Andriamanitra tao manangana ny fiainanao? Potika amin'ny fiainanao, potika tahaka ny ahoana? Potika ohatry ny ahoana ny fiainanao amin'izika miteny izao? Fa fiainana tsy misy aza ataon'Andriamanitra misy. Tômôbilina tsy nisy hatramin'izay ary vitany na nampisy tômôbilina. Ko tômôbilina simba be dia tsy ho vita. Mitrakay ianao e. Hoy Jeremia 4:13 eo ambany eo. Hoy Andriamanitra 9:20 dia tonga tamin'ny Jeremia tenin'i Jehovah nanao hoe indro zany Jehovah Andriamanitra ny nofretra moa misy zavamahagaga zay tsy haiko fa. Ira groupe ba misy an'izany. Halleluja. Za tena teteny aminao ary avako malalako a. Sakafo ny masonao, velomy ny finoanao. Fa Andriamanitra ngeza be ary Andriamanitra tena mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra toriana aminao enonao eto androany. Inona tsy misy eo amin'ny fiainanao? Ataon'Andriamanitra efa tsoin'Andriamanitra misy sady io raha io no mba ilainao. Halleluja. Tonga de ny aiko a Jeremia. Ny aiky. Tany Jehovah Andriamanitra nofo rehetra hozy izy.
misy ve tena zava-mahagaga zany hoe teny Andriamanitra hoe tany sao daholo hoe ny zava-mahagaga fantatra inona zao zava-mahagaga mba izany hoe zao zavatra agaga zao zavatra zao inona ny eritreretiny hoe zavatra agaga eo amin'ny fiainanao hoe ty zavatra ty tena agaga raha zao mba iseho amin'ny fiainako tena amin'ny tenanao mihitsy Androany mandraisa taratasy ianao misy olona tena kivy amin'ny fiainana misy olona tena efa tsy manam-pinoana intsony de hitanao le zavatra tsy nonao io mihitsy mba soraty amin'ny taratasy raha anao an'izay amin'ny finoana ianao androany za tena mivavaka ho anao fa hitan'Andriamanitra ny finoanao manaovy ianao tahaka ny Abrahama androany mandraisa ianao taratasy zao tsika miteny zao taratasy de mandraisa stylo ianao de inona le zavatra eritreretinao hoe tena raha zao ny zavatra miseho ry dada fahagagana angamany sisa misy olona tsy miala fa tsy zay fahagagana sisa misy olona tsisy nina azo atao ntsony ny fiainany fa fahagagana sisa ny ilain'izany olona zany de soraty amin'ny taratasy zay fahagagana andrasanao zay fa ataovy eo ambany eo avy eo soraty na 100 ary hoe ndry ty fiainantsika ty very dady de mbola isokatra de soraty fahagagana raha mbola isokatra zao fiainana izao ohatra orineny efa tsy mety tonga ntsony mihitsy le zazy tady zazy nareo menakavy nareo vady tsy mety mahazo de soraty fahagagana raha azo zazy zay ohatra misy olona tena hoe tena potika ny fiainana tena tsy ho tafatsangana ntsony de tena ny fahagagana raha hitsangana zao fiainako zao misy olona marary eto efa ela ohatra na eo amin'ny fandrina toy izany hoe fahagagana raha za zao mbola andeha hiazakazaka de soraty tena soraty zay voninanao an'izay izy androany anatin'ity toriteny ty hitan'Andriamanitra ny finoanao za tena mivavaka ho anao fa ho amarin'Andriamanitra ty teny ty de soraty amin'ny taratasy ainga nalaivo ny taratasy de alaivo ny stylo de soraty ela hoe fahagagana raha zao ny zavatra iseo de ao anatin'izay aza dininao mametraka Jeremia 32:27 zany tsy Andriamanitra noforehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko atao va aza dininao manoratra an'io de io taratasy io atao ohatry ny anabavy Selina nataony anaty cadre mihitsy ny anazy atao ohatry ny anabavy ena hitako tany an-trano nomaly soraty ny akaiky ny cadre fotoana eo misy soratra kely tenin'Andriamanitra mahakasika azy fa androany soraty amin'ny taratasy zavatra teneniko anao zay ataovy amin'ny finoana zay de azariny iny taratasy iny azariny iny fa ho vavolombelona amitsika sy ianao eo amin'Andriamanitra amin'ny fandarana zay nenao androany ty fa za miresaka aminao eo ambony be finoko za miresaka aminao eo raha ataonao miara-dalàna amin'ny finoko ny finoanao avita zavatra ty finoantsika ty ry havana avita zavatra ty finoantsika ty ino zany tsy Andriamanitra noforehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko atao va any amin'ny boky Zakariany misy teny mahafinaritra be meko anao ty teny mafy meko anao ty teny ty eto matory ty teny ty androany Zakaria 4:9 Zakaria boky Zakaria 4:9 zao ny tenin'i Jehova alleloia zao ny tenin'i Jehova alleloia mahafinaritra zany zany zao ny anabavy amy iny azo ny commentaire eto zany zay olona tsy mino tena tonga de mialatsiny fa raha tsy mino anao de tsy hita voninahitr'Andriamanitra fa raha ino anao aza raisinao hoe resa-jazy zany resantsika zany de anao an'izany ko ianareo hoe tsy zazakely raha zay ny fisainanao de mialatsiny aminao fa raha tsy zay ny fisainanao fa anao tahaka ny Abrahama ohatra zazakely apresahana kely afaka eritana ny olona mijery lehilahy lehibe efa 100 taona de maraiky apresahana ohatry io fa izy tsy zany nenony Zakaria 4:9 hitanao zava-mahagaga io zava-mahagaga io de zao ny fahitan'Andriamanitra an'io izao lazain'i Jehovah tompony maro raha mahagaga zany eo mason'ny sisa rehetra amin'ity fireneny ty am'izany andro zany moa agaga io masoko fa ho Jehovah tompony maro inona le zavatra eritreretinao hoe io tanàna io de mbola eo 5:7 izay lazain'i Jehovah tompony maro mbola isy lahy antitra sy vavy antitra hipetraka eto an-dalambe any Jerosalema samy mitehina eny an-tanany isan'olona no ny fahanterana ary iny an-dalambe
eny an-tanàna de feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika lalao eny an-tanàbe zany izy fiainana iverina ary ny olona verina ho tratrantitra azonao iverina isy fiainana indray eo a Jerosalema de lasa misy an'le olona antitra reny tratrantitra de maka tanotaninandro rehefa livy reny be de be ny antitra ohatr'izany aty aminay feno andray satria feno antitra ty amin'ny tanàna misy anay de mitanotaninandro eo de ny ankizy faly avanjiny teny an-dalana eny zany isy fiainana iverina indray de hoy izy Andriamanitra amin'ny olona zany ahagaga fa aminazy zany tsy mahagaga Andriamanitra tsy gaga amin'ny fiainanao itsangany ahoana Andriamanitra no gaga amin'io ka Andriamanitra mihitsy kely mahagaga Andriamanitra ve de ho gaga amin'ny tenany ry havana Andriamanitra tsy gaga amin'ny sisa fiainan'Andriamanitra ny fahagagana Andriamanitra mahagaga isika ny gaga fa hoy izy Andriamanitra ny olona ho gaga fa za tsy gaga amin'izany satria fiainana zany fantatro zany halleloia manaova ianao tahaka ny Maria salasala ihany Maria rehefa hoe any amin'ny Luka mara-paranantsika azy satroka izara tenin'Andriamanitra aminao ampairanao fa ianao tena tiako ianao ahery halleloia any amin'ny Luka filazantsarany Luka toko voalohany rehefa nitenenina hoe aza mata any amin'ny filazantsarany Luka toko voalohany ny fatelopolo efa ankizika ary io le anjely tamin'ny aza matahotra Maria efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ny anarany atao hoe Jesosy izy ny lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra io le teneniny devoly ary Jehovahandriamanitra ame azy ny seza fiandrianan'ny Davida rainy ary anjahaka amin'ny taranaka Jakoba mandrak'izay izy ary ny fanjakany tsy anapataperana halleloia ary io Maria tamin'ny anjely ahoana reny atateraka zany fa tsy mahalala lahy zany hoe za olona tsy manambady ahoana ny abevokana nefa za mbola tsy manana fifandraisana tamin'ny lehilahy ary lay anjely nanao hoe ny fanahy masina no tonga aminao ary iserin'ny avo indrindra hanaloka anao ko ny masina zay ateraka de atao hoe zanak'Andriamanitra ary indro Elizabeta havanao de efa nitoejazana de efa antitra azy indro mikopaka zany indray vehivavy mbola virjiny bevoka indray efa ohatran'ny Sara bevoka halleloia fa tsisy tsotanteraka ny tenrehetra zay ataon'Andriamanitra de io Maria ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao de nanao azy ny anjely tanao Maria tsy nomely Maria tsy nino na de ny tambolombolona safotofoto tao an-tsaina hoe ahoana reny atateraka an'izany dry tena marina hoe ny eritreritra hoe za ve tsy miaraka amin'ny Josefa akory de bevoka ahoana reny atongavan'izany tsy mbola nahita an'izany kosa Andriamanitra ny zazavavy rehetra hitako nanambady de bevoka ahoana reny atateraka an'izany de fotsiny ny anjely nanazavazavatra be teo le anjely fa azoko antoka fa sarotra tamin'ny Maria ny andinidinika sy zavatra mbola tsy niainany fa zao fotsiny tenin'ny farany halleloia fa nomena toky izy hoe zareo tenen'Andriamanitra tsisy tsotanteraka de zao fotsiny tenin'ny Maria ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao hitanao ho tahina ange ianao ity ny ankizy lahin'ny tompo aoka ho tanteraka amiko mitsangana indray io fiainanao io ahoana reny atateraka an'izany fa tsy maninona zay atateran'izany ity fotsiny ahy manaiky ahako ho tanteraka amiko zany zany no tokony ataonao androany zany no tokony ataonao androany tsy miadevitra ahoana moa zany ny atongavan'izany mampiresaka koa le lehilahy le ohatry ny solasola sady efa vaky andrina kely io za tsy mampiresaka anao tsy fampiresahana eto fa fampaherezana za mijoro aminao io za mijoro aminao io manana fandresen-dahatra ohatry ny fototry reny hitanao reny fototry reny gratte-ciel reny vy be mihitsy de beton be mihitsy de tena tsy mizongozona mihitsy zavatra teneko aminao azoko antoka satria za ry havana malala ho anao zay mbola tsy mahafantatra misy aminareo mbola tsy mahafantatra fa za hitanareo zao
dia boka ny trosa 5 taona lasa. Efa ho 1 miliara ny trosa n'olona tamiko tamin'izany. Raha 1 miliara tamin'izany moa zany 5 taona lasa, raha amin'izao izy mety 2 miliara e. Tsy haiko ny vidim-piainana manao any Madagasikara. Ary rehefa vita ny fifanarahana tamin'ireo olona 450 izay nanana trosa tamiko tamin'izany, 450. Ray tapitrisa ariary ny kely indrindra tamin'izany, ary 70 tapitrisa ariary ny lehibe indrindra tamin'izany, tamin'ny olona 450. Rehefa natao ny totaly dia kely tsy dia 1 miliara. Fa zao tenenina tamin'izany hoe ho afaka ianao. Teo za hoe ahoana re ny ahatanteraka an'izany e? Dia toezy izy mampionona hoe neny io. Talohan'izay aloha dia efa kivy hoe salao mamony teny e, satria tsy ho tanteraka izany, tsy ho afaka amin'ity tsony. Ary olo 450 ireo dia tsisy afa-tsy taka ny liona masika tamin'ny andron'ny Daniel, samy nateny tamiko daholo fa hanagadra anahy. Efa nanana an'izany hoe 450 hitory ianao, fa mety ray na 2 amin'ireo no mitory ianao dia migadra ianao, ary raha 10 amin'ireo mitory ianao dia any Antsefa ianao, ary 20 amin'ireo mety any Anosilava, tsy fantatro intsony. Fa ny anay 450. Zao ry havana, rehefa vita ny fifanarahana tamin'ireo olona ireo hoe azagadraina re tompoko fa dia ho alohan'ny volanareo. Aiza moa zany le vola ho aloha? Rehefa nikotiana ny anay, nikotiana ny vola miditra tamiko amin'ny asako tamin'izany. Dia rehefa nikotiana dia ao koa ny dépense isan-karazany, dia eo amin'ny entre ny 70 na 50 taona eo manafaka trosa. Zany amin'izany aloha mba mety tombotsoa, mety raha efa olona antitrantitra zany nanana trosa tamiko, mety efa mba tsony ray ody any aminy izy alohan'ny ampatesany ataperan'ny trosa, mety mba miainaina ihany. Za amin'izany zany efa ny 70 taona. Allô, raha tompoko raha koa salama ihany ity dia volanareo zany efa kely sisa fa efa antitra, fa mangovongovotra, mbola manefa trosa ihany. Fa zao ry havana, mahavariana rotaona. Nanomboka vavaka izay vavaka ohatr'izao tamin'ny taona 7 sy 10. Ny 3 volana voalohany mafy zany fiainana izany. Fa raha poste de police tao Antananarivo tsy nisy convocation niantsonana anahy dia ohatrany tsy hitako hoe taiza ny tsisy. Ohatrany efa tadidin'ireny commissaire ireny mihitsy ary hoe ity indray efa nanomboka ny vavaka. Alleloia. Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra tao va? Raha izany resahanao, ampahany amin'ny fiainako, fa ampahany ngeza be teo amin'ny fiainako izany zavatra tantariko anao. Za zany eto ry havana, tsy olona namaky boky na amerikanina na frantsay na iza dia ho tantariko aminao eto hoe minoa ianao fa tsisy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra tao. Fa zany ny ainan'izany, za sy ny vadiko ny ainan'izany, fa lehibe loatra io Andriamanitra io. Ary rehefa io ny teny fa hanafaka, rehefa ny zanaka koa ny hanafaka dia afaka ianao. Zany mahatonga anay, inona ny aretina entsika mavaka tsositrana. Fa tamin'ireny Covid nalaza ireny heverina fa olona firy ny olona efa mbavona fahafatesana teto, fa sahatsika no nitondram-bavaka an'izany. Tsy nampisalasalatsika ny nampanantena an'izany olo izany, tsy maty zany nareo. Alleloia. Azavaina aloha marina ny mampininana nahatonga ny tratra n'izany trosa izany, fa nazavaina tetra ny olona koa mantsy be dia be ny olona tsy mampatatra an'ilay tantara dia misy fotoana tsy nevany zavako an'izany ny fitombohan' izany mba fantatrareo. Za taloha dia nitana toerana ngeza be teo amin'ny toeram-piasana nisy ahy, dia za afaka mametrosa olona izay andoavan'ny olona azy. Za koa tamin'izany nanana ny société keliko dia manao karazana ohatrany hoe
asa ivelany. De za tam'izany a raha ohatra ianareo a mila entana de le olona fangalana entana tsy mahafantatra anareo de tsy amme anareo trosa fa za ndray fantatry ny olona rehetrarehetra ary olona réglo tsara. Alleloia, tsy mpanao ratsy a, olona atokisan'olona. Za taloha teneniko anao fa nahitana ray conteneur ary omen'olona na tsisy mipika de alaiko ny entan'olona de amitiko amin'olona de za mandotsy kelikely am'le olona ato moa reto koa mandotsy kelikely amiko fa za ato maka tombony de nanao anjana anao zany. De nisy olona fantataraiko anareo teto fa nisy olona nisoloky anay a amina centaine de millions de nanomboka nanefa an'izay zavatra tsy anay tsy nohaninay fa nandona an'ireo zavatr'olo reo nanomboka natafity trosa anay fa ny tena marina am'le izy a antson'Andriamanitra ny tena bazin'le izy. Zay zany natoka le izy a de tsy araka tsony le izy de namidy ny trano de tsy araka tsony de alainy tompotrosa ny trano ny tomobile ohatry zay ny toboan'le fiainanay de eo de tonga zay ny natonga le trosa taminay fa tsy akory zay olona mpindram-bola. Zay zany le izy a fa za raha tiana tongavana eto de zao raha trosa tokony aloha 7 taona rehefa le Andriamanitra mahery toriko aminao eto androany no miasa eo amin'ny fiainanao ao 2 taona latsaka de voafafa ny trosa amin'ny fomba zay tsy takatry ny saina. So de verina rehefa mbola nanan'olona trosa raha manao fandarana ty raha mbola nanan'olona trosa manao ino izy ty manao solomaso be de mody manao kasobozy de ataoko rodany anarako fa tsy rado so de tadidin'ny olona efa elany tsy nisy an'izany ary tsy mitroso zao olo zao na mofo dipaina ray ary. Halleloia, rehefa tsisy de alao tsy mihinana ary za manentana anareo koa trosa zany azy idirana fa fotoananao mitrosa aman'olona de mpanompon'iny olona anankiray zay ngeny ao am-baiboly aza mitrosa alao tsy manana alao misy manome fa aza mitrosa. Halleloia, fa afaka zany trosa zany nafan'Andriamanitra izay. Misy olona teto olona efa tena mandeha pile sisy zany olona zany. Halleloia, fa rehefa Andriamanitra ny teny vitako io de vitany. Halleloia, inona ary le any aminao e, inona le zava-mahagaga andrasanao e fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy an'Andriamanitra atao. Zany raha mampahery antsika rehetrarehetra. Halleloia, mampahery anao rehetrarehetra androany. Manana olana ianao io, manana zavatra eritreretinao hoe efa tsy possible tsony. Etinao fa tam'izany zay matra tam'izany a za koa olona tena niaina ato anatin'ny resaka mety gagaka aby ianao ndraindray matetika amin'ny resaka tomobile foana fa za ny fiainako a ny asako a sy ny fiainako de za olona milomano anatin'ny tontolo ny fiarakodia ary mahafantatra an'izany daholo ny be dia be ny olona mahafantatra anato anatin'izany sehatra any aman-taonany maro. Tam'izany eritreretinao a za mbola mpianatra de efa nanana tomobile afaka baka de efa nomen'ny fianakaviako tomobile de efa nanana tomobile de efa fiainako zany de za rehefa mivarotra tomobile tao de mivarotra tomobile le tsy de misy mpanana reny de tomobiliko tsara be foana de eritreretinao fa rehefa tao anatin'izany olana zany am'izay moto sisa nananana moto de tomobile kely Volkswagen reny coccinelle kely reny de moto de ozy amantsy amam-pionina. Misy namako mivarotra tomobile eo an-tanànanay tam'izany de ozy amantsy amam-pionina de mbola nanana tomobile ohatry ny ve hoa zany de tomobile tsotsotra kely tsisy ozy mampionina mbola anana ry selahy. Izy tomobile tsy tokony ho tsiritiko taloha kory efa tsy samy ino tsony hoe tena efa tsy samy mitifitra zavatra ambony tsony fa zavatra ambany. Misy olona ngeto mihaino anay eto androany mihaino ny fandaharana eto efa tsy samy manana fanantenana tsony zany tsy te ino tsy te hanana projet lavitra ezaka tsy te hitifitra zavatra ambony tsony fa za miteny anao diso hevitra ianao raha ty amin'ny fivavahana no iantefanao de diso hevitra ary maty antoka ianao raha tsy samy manantena zavatra ambony miaraka amin'Andriamanitra. Teneniko anao tena marina ny eritreritry hoe ahoana ary fomba mbola nanako tomobile zany tam'izany ko eto ary vo misy vola kely de alefana trosan'olona mbola roviana vao afaka za efa nanao taratasy tamin'ny olona tompotrosanao hoe tia tompo ataovy mpiasanao a
ataovy tena ampiasanao zay tianao atao mihitsy na hamafa kiraro na hanasa tômôbila na hibata entana fa tsy manandovana vola ntsony tsy manandovana trosa ntsony za efa nao taratasy ohatr'izany mpantereko anao teto zany zao ry havana tsy averan'Andriamanitra ka tsy hanao piasan'olona natonga an'izany olona zany teo amin'ny fiainako fa mba hinoko an'Andriamanitra fa tsisy nina zay tsy hainy atao ary mba hanimpoko azy sy zarako aminareo androany fiziny Jehovahandriamanitra noforetra moa misy avy-makaka zay tsy hainy atao va ko ianareo rehetrarehetra izay ao anatin'ny olana amin'izao fotoana izao hoy zany tena efa fefika vadiko ve tsy hodintsony iny ny aretiko ty ve efa mandramaty ty fanafody ty ty fiainanay ty ve ndry rehefa menany saza ekena fa Andriamanitra manome saza fa za mbola sahako miteny anao fa Andriamanitra io koa Andriamanitra manan-karem-pahasoavana io ary hain'io atao ny zavatra rehetrarehetra velomin'ny fanantenana velomin'ny fanantenana fa nge tafatotony eto tsy kisenasena natogavanao teto nge fa natonganao entin'Andriamanitra eto ampiakarina amin'izay ny finoanao io de sahianao mahita Andriamanitra ngeza be ohatr'izao aza feranao Andriamanitra ny vitanao ny voafehitra ary efa tapotra ny vitanao ka eo amin'ny hataperany vitanao eo Andriamanitra velao hanomboka e fa vitany io alleloia de mahireza ho tahiny tompo ampiakariny finoana fa Andriamanitra ngeza be ny Andriamanitra toriko aminao eto tena Andriamanitra ngeza ary Andriamanitra ireareako reareahana menakavy kely fa Andriamanitra mahavita ny zavatra tsy eritreretinao ho vita intsontsontsony mandrakizay amin'ny fiainanao ko mahireza de mitsikindray avereny le tsika de teneno fandraisa tananareo vady orineny ory dada mila misy hevitra ihany ty atsika ty fa za miteny anao mbola misy hevitra tokoa ny aminao mahireza tahiny tompo de asio tsikitsiky kely asio fifaliana kely aza mitanondrika raha vao mitanondrika ianao de mifidy ny tsy ino ianao zay fa na mbola tsisy nininony aminao tady teo ny teniko taminao teo ianao mieritreritra ny tsisy efa tson'Andriamanitra misy ny tsisy eo amin'ny fiainanao de mahireza fantatro nge zavatra lalovanareo ary fantatro ny tahotra anatinareo fantatro ny fanahino anatinareo satria tao anatiko zany fa ry havana malala kinako anao fa taorianan'izany zavatra any tsy eto tsisy rehareny amin'ny tenatsika fa taorianan'izany zavatra nitrango zany hoe motoraina nanana efa tsy nieritreritra tsy mandry mbola anana tômôbila ohatry ty ve fa sy teneko anao fa anisan'ny mpivarotra tômôbila mba fantatr'olona tao Madagasikara ny tenako eretrinao nanomboka nivavaka zay 2007 marsa 2007 izay ho ankalazainy amin'ny vady amin'ny marsa ho avy zao ny fahadimy ambin'ny folo taona nanomboana ny asan'Andriamanitra mino fa mbola hoentinao amin'izany fa nao fety be mihitsika amin'izany raha sitrapon'Andriamanitra marsa 2007 zay niainga tsy nisy ohatr'izany tena tsy nisy ke zany le motoaro eritretinao fa motoray olona folo nde anaovana taratasy amin'izay raha tsy voalohako ty de ameko mampikara nge zany fa tsy navelan'Andriamanitra nigadra tamin'izany tsy le motokory nandovana ny trosa alleloia fa tiako teny anao de zao androany misy Andriamanitra iasa eo fianao niainga mihiby zay 2007 marsa 2007 fa tena teneko anao tany amin'ny volana août 2008 tany zay efa nanokatra société ngeza be varotra tômôbila nanana site web zay tamin'izany ny anaran'izany société zany takalo www.takalotakalo.com tamin'ny 2008 nisokatra io fivarotana tômôbila eo mare masa io anisany nanokatra an'izany niaraka tamin'ny membre voalohany teo ny tenako tamin'izany ny filoham-pirenentsika mbola mairan'ny Antananarivo zay zany zary tiako tenenanao nisy tanam-pon'izany hoe za lasa mpambongady nge ry havana za nge ry havana tena voninahitro an'Andriamanitra fa tsy rehareako ny tenako zay nge ry havana mpambongady verako ty tao Madagasikara mpaome tômôbila olona alotsy kelikely manana tômôbila 20 nge zay 20 folo raha kely indrindra zany no zavatra hodinay lasa mpivarotra trano zay mpivarotra tômôbila tsy rehareako amin'ny tenanao zany hoe za izy na za izy fa irehareako aminao koa zay ny aingatany amin'ny tsy misy sady nareo misy mieritreritra hoe tena mba miseho izy koa ty laha ty tsy za fa ny Andriamanitra tompoko sy toriko aminao eto alleloia tsika tsy mirehareha amin'izany feo afaka azosorin'Andriamanitra itsika fiainantsika ohatran'ny Davida androany io misy rapitso tsy fa tsy zany ntsony ny olana fa naneho voninahiny tamin'ny fiainanao ve Andriamanitra tsika tsy mirehareny amin'izay zavatra ampirantanantsika zany fa Andriamanitra ndray raha zay so maty misy mandray zavatra vilana raha miteny an'izany aza aza mandray zavatra vilana ianao
fa etiko itenenanao hoe zany ny fiainanay tsy nisy motoray efa nanlasantsitolana zany ary tsy nisy tsony. Jérémia 32:27 zany Jehovandriamanitra nofoetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko ataova mahereza de tahiny tompo ianareo rehetra zay efa nitahin'Andriamanitra betsaka aminareo nge fiainareo fa tsisy niraisina tsony fanatsangan'Andriamanitra re entinareo mba hampahery ny olona zay mbola ao anatin'izany toerana zany fa misy olona etikivy tanteraka fa za te hiteny am'izany olo zany zany hoe mitraka ianao mitraka fa Andriamanitra mahery miara-mandeha amintsika tahiny tompontsika rehetra mahereza daholo ivavakantsika aorianan'ity iray ity. Natapin'io Andriamanitra manokatra an'io Jesosinay manokatra lalana velom-bony natapinaza ny lalana venendrefana natapinaza ny lalana vetsinanana natokizaka tsitsy ataolana yakory Jesosinay manokatra lalana velom-bony Tsika rehetra izy lay mahery alleluia izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony manampahefana izy mandemanitra mifehy izao re etry izao tsisy zava-magaga tsy aina ataony amina
raika hoe izy lay mahery raha tsika vavaka zany a za mino fa tokony ahery ianao hoe tsisy antsony tsy tokony hampahery anao ry havana andriamanitra tena miasa andriamanitra tsy mipetraka io andriamanitra toriana amintsika rehetrarehetra io a andriamanitra tena lehibe io ary andriamanitra tena azo iankinana tena azo iankinana tena diso ry havana ny olona tsy mety miankina amin'andriamanitra tena diso satria ny zavatra ngeza indrindra tokony ataony tsy ataony dia ny miankina amin'andriamanitra io olanao io tsisy dikany io raha iankinanao amin'andriamanitra aza miteny aminay zany ianao raha eto mifandarina andramoka izao aza miteny an'izany ianao hoe ngeza be loatra ty olana ty rahalarado a fa za teny aminao hoe tsy misy olana ngeza be zany eto amintsika eto satria misy andriamanitra ngeza be mihitsy eto halleloia kely daholo zay olana eto na misy olona efa ny anaty tsy fantatritsony any amin'ny réanimation efa fahafiry a le tena ratsy indrindra amin'izao fotoana izao raha entintsika eo anatria n'andriamanitra farak'izay aingana zany maty aza tsangana ho a zay foana ny ana maty aza tsangana fa matokian'andriamanitra ianao mino tena tontony amin'andriamanitra ry havana raha hitanao reny olona mpiloka reny ry havana misy olona miloka dia misy fotoana izy ireny manana fisainana ohatr'izao hoe ny rehetrarehetra ananako a ilokako eto daholy za taloha tena haiko anao fa nanana patron zay aho taloha sinoa tena mpiloka zany fa misy fotoana zany ry havana tena tonga dia mahazo vola be fa misy fotoana zany tonga dia very vola be satria ny azy izy tsy tia mitsapatsapy zany fa mieritreritra tsara izy dia apetrana anatina numero anankiray tena hoe tena ny azo ny volany rehetrarehetra rehefa miloka izy tsika ndray tsy miloka fa dao ny finoantsika sy ny fanantenantsika sy ny amintsika manontolo andao atotontsika eo amin'i jesosy andao tena apetrakintsika eo amin'i jesosy ny tokontsika fa tsy very zany ianao tsy perdant zany ianao ry havana malala ary io daholo manomboka amin'azy zavatra mbola ekinanao mety miankina amina tsy fantatro ianao torohevitry ny olona ndana manatona ny risery nandao asiana ny ty ato atrano andao tsy fantatro avy ary io daholo reny andao hiankina amin'andriamanitra sisa fa zay tsy nanana afa-tsy andriamanitra sisa tamin'izany ry havana fa mbola andriamanitra koa natoy izao ny fiainanay mandraky tiany androany hivavaka itsika amin'izao fotoana izao aza dinao ny lesontsika androany a soraty amin'ny taratasy ilay zavatra nieritretinao hoe fahagagana eritretinao tsy ve dia eny Jeremia 32:27 iny soratany hoe mo misy zava-mahagaga zay tsy hain'andriamanitra taova fa hainy io halleloia misaotra jesosy misaotra satria afaka mijoro vavolombelona loatra zany zay misaotra jesosy satria tena nanao ianao nanao teo amin'ny fiainana ianao ahoana moa ny anginy zay jesosy ndraindray misy mieritreritra jesosy mety misy olona mieritreritra hoe
mirehare zay nge Jesosy tsy mirehareny amin'ny tenanay sanatria fa zay kosa tsy maintsy manambara ny zavatra mivaingana nataonao. Indray mety misy mahametsy iny Jesosy miteny chiffre zay na miteny zavatra hoe matériel, fa ahoana moa Jesosy ny ahafahany reto olona reto tena hiakatra finoana atsapa zavatra tsapaitanana raha tsy tenenina zavatra tena mivaingana sy tsapaitanana, ary tsy mamenatra anay zany. Reharehanay fa ianao no natao izao. Misy olona eto Jesosy amin'izao fotoana izao miady mafy zany olona zany. Misy olona eto Jesosy amin'izao fotoana izao tena naty olana mafy zany olona zany. Tena tsy hitany intsony lalan-kivoahana fa hitany kosa nefa ianao ary ianao ny lalan-kivoahana. Ianao ny lalana hidirana anatin'ny fitsarana, ianao ny lalana hidirana anatin'ny fiadanana, fa ianao koa ny lalana mbola hidirana anatin'ny fahasoavana sy ny fitana fanambinana, fa ianao ny lalana hidirana mankany an-danitra Jesosy. Afao amin'ireo ady ireo reto olona reto Jesosy mialohan'ny havianao, mba tena mpandresy izy eto tany, voafehany eto tany, voafeheziny any an-danitra Jesosy. Mangataka amin'ireto olona 970 izay mijery reto Jesosy. Misy amin'izy ireo miady mafy amin'ny fiainana, misy sahirana, misy tena sahirana araboly ireo, misy tena fatoran'ny olana be ireo, misy olona tena tratrana blocage ireo Jesosy, misy olona tena marary ireo, misy olona manana olana ara-tokantrano ireo Jesosy. Mba hanehoany voninahitra ataovy mihoatra noho nanehoanao taminay Jesosy. Fa za mino fa hitombo mipojoro vavolombelona, hitombo mipotoro tena nambanany voninahitra ao Jesosy raha tahinao reto olona reto. Matoka Jesosy fa tsisy hiala main'ireo androany. Ny tsy finoana amin'ireo dia didiko hiala, tsy anakiry tsy anam-pahefana amin'izy ireo. Ny tsy finoana ny anaranao Jesosy mba ino foana mba hanampinoany reto olona ireto. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany. Aza velanao Jesosy ireto olona ireto. Aza velanao ireto olona ireto Jesosy tsy ino ataovy manam-pinoana ao aminao izy ireo. Ataovy tsapain'ny tanany, ho tsaroany foana ity toriteny androany ity. Raha mitady ho ketraketraka izy ireo dia ataovy miverina mijery ity fandarana ity. Ataovy misaitsaina an'izao zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay izao, dia ataovy mibanjina anao fa hainao ataon'ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy ny tsy finoana rehetra dia didina sy roahana tsy anankely eto amin'izao fandarana izao na dia kely aza. Tsy anankely tsy anam-pahefana eto amin'ity toerana ity. Ho voninahitry ny anaranao Jesosy. Matoka Jesosy fa hisy herin'Andriamanitra iseho amin'ny fiainany reto mpanomponao reto. Hisy herin'Andriamanitra tena iseho, halleloia, eo amin'ny fiainany reto mpanomponao reto. Dia zavatra ho tsapain'ny tanany izay nentinao ho tonga nofo izao toriteny izao. Sotra betsaka Jesosy. Dia raha ny ajany sotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay aho. Halleloia. Amen. Ngavantsika ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ampandrosotsika ny anabavintsika Mariette Monique avy any Koweït hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ranabavy Monique. Tany tompo asterana, tany tompo antsika rehetrarehetra dia vavakantsika marana ny fotoana. Andriamanitra aran'izay tsara andrina tamin'andanitra misaotranao zahay. Misaotranao zahay Andriamanitra satria voatory titondra ny teninao. Misaotra tompo malala amin'ny fitantananao amin'ny koneksiona fiarovanao anay amin'ny fotoana izay nomenao anay. Andriamanitra mbola hafahanay nandreny izany teny izany. Iny tokoa Jehovahandriamanitra sitraka tokoa no andrenisana izany teny izany matoa izany voatory teto androany. Tompo malala ampianaro zahay mba handeha amin'ny finoana, ho mino anao, handeha amin'ny fatokisana anao Andriamanitra, ampianaro matoky anao zahay, ampianaro zahay mba hahay hametraka ny fiainanay eo amin'ny lanonanao. Malala ary tsy handeha mihirinay zahay fa tegna hoe hitoky sy hitoky aminao amin'ny finoana. Tompo malala misaotra anao zahay ary matoky zahay Andriamanitra fa zay rehetrarehetra izay nandriny izany teny izany tsy ho handalo fotsiny ao am-ponay izany fa tegna hoe hitoby ao anatinay isan-tsainanay Andriamanitra. Ary mbola tsy misy olo matoky anao hatizay nareny izany teny izany mba mikondroany misy zavatra hiova ao amin'ny fiainana, misy zavatra hiova ao amin'ny fona ary hatoky anao sy hitoky anao izy. Tompo malala
Misaotranao izahay. Ary amin'izay toa misaotranao satria mbola afaka hitondra mafika ny firenenanay ihany koa. Izay tsy misy miafina aminao izany firenena izany Jehovandriamanitra. Mba milany endrika vahoaka malagasy rehetra tsy hankanavaka anao. Mba mindrafo amin'ny tsirairay avy aoka. Ny famindramponao tompo malala hidy amin'ny firenena irotsika amin'ny firenena malalanay tompo malala ho Andriamanitra diriva manokana tompo malala rety salama agnelitaly Andriamanitra aoka ny tanànao mahery kasika izy ireo tompo malala aoka ny famindramponao irotsika hamangy izy ireo amin'ny tsy salamina iny amin'ny tokantrano iny amin'ny toerana masina Jehovandriamanitra mamangia izy ireo sy trano izy ireo Andriamanitra lehibe tsy misy zavatra izay tsy hainao atao malala matokianao izahay fangiko rikamboto Jehovandriamanitra hoe tsy manan-kanina hohaniny iny izay tsy manatra mipetrahana mitoetra iny ankarabe mandry ankarabe ny Jehovandriamanitra ary kasika ny fon'izy ireo Andriamanitra mba halala hitodika aminao andeha nompo anao andeha hanao ny sitraponao Jehovandriamanitra satria efa eto ny fotoana avy anao mbola mibebaka izahay Jehovandriamanitra mbola tsy tara amin'izao fotoana izao izay mibebaka Jehovandriamanitra mitondra mafika ny fianakaviana izay vory eto koa Andriamanitra amin'izao fotoana izao tompo malala maro amin'izy ireo tsy mahalala ino momba anao maro amin'izy ireo tompo malala nandeha izay tsy fantatra izy ireo tompo resy lahatra izy ireo tahaka nandrisihana lahatra anay koa tompo ny andrisihana lahatra izy ireo mba tonga izy ireo ndeha nompo anao izay atoky aminao mandrakary aza avela izy ireo tompo malala no sitrapony izy ireo tena hoe ampianara aoka ny fananao masiny hiasa amin'izy ireo tsara hiasa tompo raha isaraketiko izahay aoka ny fanatrianao tsy saraka anay izay raha isaraketiko malala ny anjelinava le toby amin'ny tokantrano misy anay tsara hiavy mba samby mitratra ny raha izay mbo tsy miviavy mety ornosy mamy izahay Jehovandriamanitra ay apetraka eny mbalantagnanao zany tsaritsy vavaka zan'Andriamanitra eno ny fitarenanay eno ny vapaketo malala voninahitra amin'Andriamanitra fiadanana kosa manetsika misaotranao izay misaotra fanahy masinao amen. Irina maranatsika ny fotoanantsika ny tiandrany ty dia mame fotoanao indray raha pitso amin'ny ora mahazatra www.ndramokaiza.com ahafahanao meny nojapeo akiradio misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 7:70 raha pitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandarana zao na mbola tsy niratra amin'ny voalohany ianao na mbola te hanamafinona indray amin'ny ray amin'ny 7:70 koa misy fandarana indray rapitso ny fotoanantsika raha mbola tsy tonga Jesosy dia mame fotoanao rapitso misaotra anao nahatra enatra amin'ny farany ho an'ny Jesosy ny voninahitra amen. Makasitraka nanabavy Mariette Monique atsika tamin'ny vavaka izay nataony vavaka matsiro tain'Andriamanitra ny anao ranabavy dia mahereza hain'Andriamanitra atao io fa hoy ny tompo izao no Jehova Andriamanitra no nofy rehetra no misy zava-mahagaga zay izy oh alleluia Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahatalanjona ny zavatra rehetra eo ambany fahefana Tunga
mini fetra ny feo fitarainako sangira mijery ny faefanao de mitrakindray fa ainao atao ny mafindrina to monavela iainako tonga mini fetra ny feo fitarainako sangira mijery ny faefanao de mitrakindray fa ainao atao ainao atao ainao atao ainao atao Jesus ainao atao nizatrareke ainao atao ainao vaina ainao atsaraina ainao atao le olana saza ola ainao vaany yarety matsiesitrany re olana masaozany o iapaka sarany amerika Alleluia. Anao Jehova ho ny falembiazana sy ny hery ny voninahitra sy ny famirapiratana arafiandriana izay rehetra ny an-danitra sy ny tany anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandrana ho lohany amboniny izy rehetra anao satria mpanjaka ianao